Fantatra kosa zao fa nivondrona ETEC SA SELP SAS no anamboatra ny carte électronique izay anoloana ny taratasy tsolika na ny sekala teo aloha afaka sy volana any ho any no tafapetraka ary azo ampiasaina izany karatra izany. Raha ny vinavina dia any amin'ny fiandohan'ny taona 2024 any no isolo ny carte électronique ireo taratasy tsolika na ny sekala. Ny fametrahana ny fomba fandoavana solika izay dia napetraka indrindra mba hiarovana ny volam-panjakana raha ny hevitry ny tahirim-bolam-panjakana satria dia ho foana ireo gabraraka amin'ny fampiasana ny sekala eo anivon'ireo sapan-draharaha-panjakana samihafa. Taorian'ny tolobidina tao ny volana janoary 2024 dia nivondrona ETEC SA SELP SAS no namaly ireo fepetra rehetra ka nahazo ny tsena amin'ny fametrahana ny système de paiement électronique ho an'ny solika ampiasain'ireo sapan-draharaha-panjakana ka mitetina 10 miliara sy 300 tapitrisa ariary izany. Raha ny fanamarihana izay hita ao anatin'ny gazety boky tahiry dia afaka 9 volana no anomboka ampiasaina ity carte électronique vaovao ity. Antony iray nahatonga ny fanovana ny gabraraka misy eo amin'ny fandaniana sy ny fiparitahan'ny taratasy tsolika sandoka. Tsy ho hisy ny fanovana eo amin'ny fanatanterahana ny fandaniam-bolam-panjakana mahazatra ka tsy maintsy mandalo ny antsoina hoe engagement, liquidation, ordonnancement ary ny paiement na ny fandoavam-bola. Hisy ny module manokana apetraka ahafahana mitantana ny carte électronique. Ny tompy fivarotana solika 250 manerana ny nosy dia ametrahana ny milina ahafahana mampiasa ity carte électronique ity izay antsoina hoe TPE na terminaux de paiement électronique. Ny tambazotra apetraka dia ifandraisan'ny tahirim-bolam-panjakana, ireo mpandraraha ara-tsolika, ny fanjakana sy ireo sapan-draharaha-panjakana mpampiasan'ny tolotra. Ny fomba fiasa dia ho mora sy ho aingana kokoa ary ho mora ihany koa ny fanaovana ny contrôle na ny fanamarihana eo anivon'ireo poste comptable ny tahirim-bolam-panjakana mialohan'ny fanefana ny fandaniana eo amin'ny solika izay.